ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehetra ry avako malala tratry ity alatsinainy fa 20 ny volana jona ity dia manonona ny fifaliantsesako tompo amintsika ry avako. Ny mofinaina valahatra ho antsika anio havana dia ny Kolosianina, epistily ho an'ny Kolosianina toko faharoa. Kolosianina toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Kolosianina toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa azavela isy tsara nareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata. Aliko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety ho fitahina tsy azahoanareo ny loka noho ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavana vonana noho ny fisainany nofony ka tsy miazona ny loha. Izy no iantobonin'ny teny rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka amin'ny fampitomboan'Andriamanitra. Raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina noho ny fahindrena amin'ny fivavahana hitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorian'ny tena nefa tsy manan-kerekory asakana ny fampanarahana ny nofo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Taratasy soatan'i Paolo an'ny Kolosianina toko faharoa no voalahatra ao mofinainantsika anio ry havako, izay mamerimberina ny tena hevitry ny antsoina hoe fivavahana, ny lanja ny antsoina hoe fivavahana, ny dika ny antsoina hoe fivavahana. Ny kolotsaina grika izay novatan'ny filazantsara ry havako malala tany Eropa zany sy tamin'ny faritra izay minory iny dia tsy hoe kolotsaina tsy mpivavaka akory fa kolotsaina efa nanana fivavahana. Zany hoe ilay fiarahamonina grika na ny fiarahamonina tao Kolosia dia fiarahamonina efa nanana toetra sy fomba mpivavahana. Tahaka antsika eto Madagasikara raha tonga teto ny filazantsara ny 320 dia tsy hoe namantana fiarahamonina tsisy fivavahana na tsy nisy finoana fa nisy fiarahamonina efa nivavaka 100 taona ny teto. Ary dia nataingina teo ambony zany fiarahamonina nino zany efa nanana fivavahana zany ny filazantsara. Tsy dia mora araka izany ny antombena n'ilay fivavahana eo amin'ilay fiarahamonina efa nanana izay zavatra ninony. Ny sarotra tsy ny nampiditra ilay fivavahana atao anatin'ilay fiarahamonina izay efa sarotra rahateo, fa sarotra lavitra noho izay ny hamaritoerana ny fivavahana io eo ambonin'ilay toe-tsaina efa nanana fivavahana nahazatra azy. Ary indraindray mety ho nifampitelina ireo fivavahana ireo. Mety misy fotoana mipotra ihany lay lafika tranainy izay nahazatra ka ilay fivavahana kristianina izay vaovao dia manjary jerena amin'ilay fivavahana tranainy efa naharitra ny 100 taona. Ary mety hifangaro mihitsy ary. Tamin'ity Kolosianina na amin'ity Kolosianina izay eto ampianatana ry havana dia efa nanana toe-tsaina sy toe-panahy momba ny atao hoe fivavahana ny mponina tao Kolosia. Ary izany toe-tsaina sy fomba mpivavahana zany dia mariny ity Kolosianina toko faharoa eto ambany masontsika ity izay ahitsiny apôstôly tsotra fotsiny zao ny amin'izay tena atao hoe fivavahana. Inona no nahazatra ny Kolosianina na nahazatra ny fivavahana grika? Ny toe-tsaina grika dia farafakeliny mampifamatotra ny ataontsika hoe ny fomba ny antsoina hoe mivavaka dia miainga amin'ny fomba n'olombelona aloha, fa nomeza toerana ny fomba n'olombelona. Ny grika mantsy dia zatra ny antsoina hoe estetika
tsy tokony ho adinotsika fa zava-dehibe amin'ny fivavahana grika lanjany antsoina hoe estetika. Lanjany estetika izay dikan'ny fanaovana ho zava-dehibe ny antsoina hoe hita maso. Zava-dehibe amin'ny kolotsaina grika zany, amin'ny fivavahana grika sy ny fivavahana tamin'iny azy minora iny ny ataontsika hoe hita maso sy ny fihetsika hita maso. Ary reo mahatonga azy ireo manome toerana ny tempoly, ny toeram-pivavahana, ny fomba-pivavahana satria zava-dehibe ilay hita maso. Satria ny hita maso no maneho ny tsy hita maso. Ary dia hita maso ny trano fiangonana, hita maso ny olona, hita maso ny fihetsiky ny olona, hita maso ny fiakanjon'ny olona, ary iny hita maso iny no andrefesana ny tsy hita maso. Marina loatra fa manome toerana antsoina hoe tsy hita maso ny idealisme ny tahaka izany ny filozofia grika. Fa raha amin'ny lafiny ara-pivavahana dia ny tsy hita maso no anehoana ny hita maso. Na ny mamarina koa ny hita maso no maneho ny tsy hita maso. Ary dia hotsika hoe manome toerana ny fahatsaran-javatra, ny endrika ivelany izy. Mandeha ho azy zany tamin'ny kolotsaina grika. Movatsy ohatr'izany koa ny kolotsaina malagasy. Kolotsaina malagasy koa dia ny zava-dehibe amin'ny hita maso. Tsy kisendrasendra akory ny hoe ny toko fitaka fa natao no hita. Asehoy amin'ny alalan'ny hita lay toky na lay zavatra tsy hita. Ny eto zany rehefa koa malala dia izay toetsaina izay mihitsy ny antsoina hoe mivavaka. Ny antsoina hoe mivavaka dia ilay fanehoana amin'ny fomba hita maso ilay zavatra inoana. Ary rehefa nohitina be loatra lay fanindrina ny hita maso dia nanjary adino ilay finoana maneho ilay tsy hita maso. Ka any ka lasa ny antsoina hoe mivavaka dia fanehoana amin'ny fomba hita maso fotsiny izay. Amin'izay fotoana izay dia lasa tsy zava-dehibe intsony ilay zavatra ninoana fa lasa la hita maso ny antsoina hoe mivavaka. Ny antsoina hoe mivavaka zany dia lasa ilay fomba no heverina hoe mivavaka. Ary io namakivaky toanjato maro io toetsaina io. Ny teny hoe ritualisme tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana anglikana moa ny androany. Fa saika nahazo toerana tamin'ny sehatra maro samihafa ara-pivavahana antsoina hoe ritualisme. Zany hoe lay fanomezan-toerana ny ritualy na ny fanomezan-toetsaina, fanomezan-toerana ny rite, fanomezan-toerana ny fomba na ny endrika ivelan'ny fivavahana. Zany hoe lasa ilay atao hoe mivavaka dia famerenana izay fomba, famerimberenana izay fomba, famerimberenana ilay fihetsika, famerimberenana ilay teny azan'ny teny moa ny atao hoe seremonia ao anatin'ny fivavahana. Fa tsy manino ataontsika ao anatin'ny hoe ritualy ihany izy, famerimberenana ilay fomba mpivavahana fotsiny ihany. Ary nandray lasa nataonareo amin'ny teny frantsay formaliste fotsiny. Zany hoe lasa endrika ivelany ilay fivavahana. Zay ve ny antsoina hoe fivavahana. Nahitsiny Paoly ara amin'ny taratasy nampianatana antsika ity fa ny toe-tsaina izay hita tany Kolosia dia izay taon-tsaina ny taonjato fa 520 zay ny hoe ritualisme fotsiny ihany ilay fivavahana. Lasa ilay pratika ivelany no heverina hoe mivavaka. Ilay endrika ivelany no antsoina hoe mivavaka. Tsy diso akory ny endrika ivelany sanatria ny vava. Ilainy reny, manamafy ny finoany reny. Fa ilay votoatiny, ilay dikan'ilay fihetsika, ilay fihetsika maro samihafa izay asehon'ny finoana ny zava-dehibe. Fa tsy ilay fihetsika misaraka amin'ny finoana. Manjary lasa no heverina ho manana hery majika ilay fihetsika. Ary indrandray ara ilay fihetsika na ilay fomba-pivavahana no heverina ho manan-kery hanova na hibaiko an'Andriamanitra. Tsy ilay fihetsika ataontsika, tsy ilay fomba atsika akory no mibaiko an'Andriamanitra. Fa ny finoantsika no mampifandray atsika amin'Andriamanitra. Ary io ritualisme io raha jerena amin'ny solomason'ny taonjato fa 520 sy ny 20 no efa nahitsy ny Isaia mpaminany. Ho ny boky ny Isaia toko 2 manao hoe Andriamanitra no niteny tamin'ny zanak'Israely manao hoe leo ny fomba mpivavahanareo leo ny sorona ataonareo tofoka ny fanatitra ataonareo ataonareo ny fomba mpivavahana, ataonareo miezinezina ny fotoam-pivavahana, saingy izao ny toetranareo tsy miova. Ary dia maharikoriko mafy be ny tenin'ny Isaia mpaminany
maharikoriko any fomba mpivavahanareo ary ahitsiny izay atoko fatelo amby dimapolo manao hoe tsy ny fifadikanina izay akasitrahanareo akory ny zava-dehibe na tsy ny fomba mpivavahana izay akasitrahanareo ny zava-dehibe fa izao ny fanolora-tenanareo ny fandava-tenanareo. Efako malala amin'ny tena Paolo an'ny Kolosiana ity aza dia mety ho fandrika tao anatin'ny fiangonana tao Kolosia ny fiheverana fa ny atao hoe vavaka dia fitambarana fomba fitambarana teny ary Andriamanitra dia ny heveriny tao Kolosia fa bakony zany fomba na izany endrika ivelany zany averin'Andriamanitra tsy hoe tsy ilaina akory izy ireny fa tsy tokony hisaraka amin'ny finoana sy ny fahadiovam-po ary ny fanolora-teny izy ireny. Nandritry ny taona maro dia ady-pampianarana ny momba ny fifandraisan'ny finoana sy ny fomba ry avako malala ary betsaka ireo kristianina no finoana nanitsy ny fiangonana tao anatin'izany teny izany manao hoe Andriamanitra nge tsy Andriamanitra topoina amin'ny fombe, Andriamanitra ny kristianina tsy Andriamanitra topoina amin'ny rite, Andriamanitra ny kristianina tsy Andriamanitra topoina amin'ny fihetsika ivelany ao anatin'ny fitaovam-pivavahana fa ny Andriamanitra ny kristianina dia Andriamanitra mahita ny ao am-pon'ny olona, Andriamanitra topoina amin'ny finoana sy ny fanolora-tena, topoina amin'ny fitiavana. Ny sampy no topoina amin'ny fomba, ny sampy nentim-paharazana malagasy dia topoina amin'ny fomba, ny sampy nentim-paharazana grika dia nitopoina amin'ny fomba. Tsy misy mihitsy ao amin'ny sampy nentim-paharazana malagasy na ray aza ka mitaky fiovampo. Tsy misy mihitsy sampy nentim-paharazana malagasy ka mitaky fibebahana sy toetra manokana ao anatin'ny fiarahamonina. Tsy mitaky toetra izy zany. Raha ohatra ka taona malagasy anaja ny firaisan-kina ny fiarahamonina malagasy tsy nohony ny fanompoana ny sampy, tsy nohony ny fanompo-tsampy mihitsy natonga ny malagasy hanana toe-tsaina firaisan-kina fa nohony ny lafim-piarahamonina izay mahatsiaro fa tsisy heviny ny olona raha tsisy firaisan-kina. Ny olona iray tsy mba vahoaka fa ny sampy nentim-paharazana dia tsy sampy mitaky morala na mitaky toetra manokana fa ny zava-dehibe amin'ny sampy dia lay fihetsika, lay sorona, lay zavatra tolotra, lay zavatra omena ny sampy ary ny valiny dia fanomezana. Tahaky ny kolotsain'ny takalo fotsiny ihany zany amin'ny sampy nentim-paharazana. Ny antsoina hoe toe-tsaina mivavaka amin'ny fanompo-tsampy nentim-paharazana malagasy na amin'ny fanompo-tsampy nentim-paharazana grika dia ny antsoina hoe mivavaka dia manao fanakalozana amin'Andriamanitra, mitondra zavatra be dia be ho an'Andriamanitra ianao. Asa ohatra hoe manao sorona akoho, manao sorona biby isan-karazany dia mifady tongolo, mifady zavatra maro isan-karazany ary ho setrin'izay kosa dia azonao ilay zavatra irinao na zavatra angatahanao amin'ilay sampy, na sampy nentim-paharazana malagasy io na sampy nentim-paharazana grika tamin'ny andron'ny Kolosiana io. Zany hoe tahaky ny mifanakalo amin'ilay sampy zany ny olona rehefa mangata zavatra. Ao amin'Andriamanitra izay toe-tsain'ny takalo izay mihitsy no ahitsy ny tompo. Andriamanitra tsy mifanakalo amintsika akory. Andriamanitra tsy miady varotra amintsika ary tsika tsy tonga hifanakalo amin'Andriamanitra. Itsika tsy karamaina Andriamanitra hivavaka. Itsika tsy pikarama amin'Andriamanitra hoe ao fa karamaiko ianareo anompo aho dia omeko fitahiana rehefa avy eo. Tsy pikarama amin'Andriamanitra ny mpindriavako. Ary Andriamanitra koa tsy manakarama antsika hivavaka aminy. Fa roa ihany ny mampifamatotra antsika amin'Andriamanitra dia ny finoantsika an' Jesosy sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Tsisy resaka takalo mihitsy zany ao anatin'ny fifanarahantsika amin'Andriamanitra. Resaka raha mandray zavatra avy amin'Andriamanitra itsika dia tsy takalo akory. Raha hoe nanompo an'Andriamanitra isika, nanaradian'Andriamanitra isika ka nomen'Andriamanitra fitahiana dia tsy takalo nylay fitiavantsika an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra omeny antsika fa fahasoavana. Fahasoavana zay mahatonga antsika mampiasa ny teny hoe fahasoavana satria tsisy varotra ao, tsisy takalo ao, tsisy zavatra takina manokana ao fa fitiavana
nitiavan'Andriamanitra atsika dia fitiavana koa no itiavantsika n'Andriamanitra. Eto ary avako malala amin'ity taratasy ny sato Paoly ny Kolosina ity dia mazava ny tenin'ny Paoly manao hoe tandreminareo tsara fa ny toe-tsain'izao tontolo izao amin'ny antsoina hoe mivavaka dia lasa toe-tsainareo koa amin'ny antsoina hoe mivavaka. Heverinareo fa topoina amin'ny alalan'ny fihetsika Andriamanitra. Heverinareo fa tompona amin'ny alalan'ny fomba Andriamanitra. Heverinareo fa tompona amin'ny alalan'ny zavatra atolotra Andriamanitra. Tsy ny fihetsika ataontsika akory no mahatoka ny fitahian'Andriamanitra. Tsy ny fihetsika ataontsika na ny fampijaliantsika ny tenantsika akory no mahatoka n'Andriamanitra hitahy antsika. Tsy izay rehetra mety ho fiezahantsika akory no mahatonga antsika voavonjy fa noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Ary izay mahatonga an'i Paoly manamafy amin'ny 9:20 manao hoe niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka amin'ny ampidim-pianaran'izao tontolo izao. Nasehon'i Paoly ary fa ny ivony antsoina hoe fivavahana dia tsy ny fihetsika akory, tsy ny toetra izay ataontsika ao anatiny zany fombafomba zany akory, fa ny finoantsika an' Jesosy Tompo sy mpamonjy antsika. Mino ny famonjena nataon'i Jesosy va ianao? Mino ny famelan-keloka natolona anao indray maka teo amin'ny hazo fijaliana va ianao? Izay ny fototry ny fivavahana ry havako. Ny vokatra sehon'izay dia conséquence. Ny fihetsika ataontsika tsy tanjona akory fa conséquence, vokatra. Matoa anao mandohalika, tsy tanjona mba hatoka n'Andriamanitra andohalika ao anatrehanao sanatriany vava. Matoa anao mandohalika, tsy tanjona mba hatonga anao azo fitahiana, fa mandohalika ianao satria efa nandray ny fahasoavan'ny Tompo. Mandohalika ianao satria efa naveran'Andriamanitra eloka. Tsy hoe mandohalika ianao mba hatonga ny famonjena eo aminao, tsy ry havako malala. Ny finoana ny famelan-keloka natolotry ny Tompo no mahatonga anao voavonjy dia sa ianao mandohalika hoe Tompo fantatro fa mpamonjy anao dia mandohalika eto anatrehanao aho. Zany hoe ny fahatsapahantsika ny fahasoavan'Andriamanitra no mibaiko ny fihetsika ataontsika. Tsisy heviny avokoa ny zavatra mety ataontsika raha sarahantsika amin'ny finoana sanatriany vava. Tsy milaza tsika hoe tsisy heviny akory ny ritualy na ny liturgia na ny rity isan-karazany ataontsika anatin'ny fiangonana. Tena ilaindreny avako malala. Fa izao aloko ny zavatra ho avy reny. Fantatra ho avokoa ve ny dikany reny zavatra maro samihafa ataonao reny. Fantatrao ve ny hevitry reny rehetra reny fa mifono finoana sy fitiavana n'Andriamanitra avokoa izy rehetra reny. Ny dikany dia izao aoka tsy atao tsy anjery. Tsy ny tsy anjery na amonjena ny mino ry havako. Fa raha ohatra ka ny tsy anjery na amonjena ny mino dia champion sady tompon-daka ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna dia tompon-daka amin'ny fomba mpivavahana. Fa hoy ny Tompo taminy manao hoe be tsara velantsianareo. Satria heverinareo fa ny fiezahanareo no amonjena anareo. Tsy ny fiezahanareo nge ny amonjena fa ny herin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Madiva marina antsika ry havako malala. Noho zany dia eto Paoly ao anatin'ny taratasy Kolosianina ity zany dia mampianatra antsika zavatra roa mazava tsara. Dia izao ry havako malala. Ny voalohany dia izao, ny antsoina hoe mivavaka dia mino an' Jesosy ary miaina izany eo amin'ny fiainana isan'andro. Dia ahitsiny Paoly ary vokatra izay finoana izay ny fifampitsarana. Ny fifampitsarana satria no heverin'ny kolotsain'ny Kolosianina fa ny kristianina dia manao zava-dehibe ny fomba ihany na no heverin'ny kolotsaina jiosy fa Andriamanitra dia Andriamanitra tompona amin'ny fomba satria izay no tany amin'ny testamenta taloha. Tsy ilainy reny fa tandindona lalana tsy maintsy ny diaviny reny fa tsy reny akory ny tanjona. Dia nanjara ny fampitsara ny kristianina tao Kolosy manao hoe aza mandray an'izao, aza manandrana an'izao, aza manendry an'izao, nahoana ianareo mivavaka lahady fa angamo tsy sabotsy ny sabata, nahoana ianareo no mihinana henan-kisoa, nahoana ianareo no etsetra rehetra. Dia hoy Paoly manao hoe ny tanjona nge tsy zany.
ny tanjona nge tsy fampijalianao ny tenanao hoe ambarany tsara mihitsy zay no andininy farany manao hoe izany rehetra zany dia akalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra mpivavahana hoy Paoly ny hoe za mifady an'izao za ilaina ny fitandremantsika ny tempolin'Andriamanitra maha-tempolin'Andriamanitra azy tsosobannao amin'ny zava-mahadomelona tsosobannao amin'ny fitondratena adala ny tenanao satria tempolin'Andriamanitra fa izao rehefa ko malala conséquence zany vokatra zany re satria tempolin'Andriamanitra ty tenako ty de tandremako fa tsy hoe mba hatonga ho vovonjy dia hifady an'izao anao anty tsy ry avako malala tsy zay ny antsoina hoe ascetisme izay efa nipoitra tany amin'ny tonjato fa efatra fadiny tany Egypta na makivaky any Alexandrine zany mipoitra tonga taty amin'ny tonjato fa enina fahalohany tonjato faharoa folo faharoabiny folo nahaterahany reo ataontsika hoe monastère reo ataontsika hoe ermitage na reo nisy reo ermite isan-karazany nandritry ny rivotaona no 500 sy rivotaona zany hoe lay foto-kevitra hoe fampijalitena fangirifirina mamonjy ny tena amin'ny alalan'ny fifadikanina mamonjy ny tena amin'ny alalan'ny fikapohana ny tena ary hitanareo fa nandray mbola misy olona mikapoka ny tenany ihany ry avako malalo hoy ny tenin'ny Paoly io tsy manan-kery akory reny ahasakana ny fampanaranana ny nofo nakapohanao ara ny tenanao ary navelesinao tsy hinan-kanina azy ianao mandritra ny ray volana rehefa maloto ny fonao dia tsisy heviny mihitsy zany tsy mahasakana ny fampanarana-po nofo zany ho Paoly satria ny ao am-pony fibebahana ny voalohany tsy mitenitsika hoe tsy ilaina averina indray ny fomba mpivavahana zay rehetra mety ho ataontsika amin'ny fomba mpivavahana ny hira ny vavaka ny fandolehana ny fihetsika maro samihafa ataontsika tsy maninona zany atao zany fa tsy zany akory ny mahavonjy fa fitaovana ataon'ny olombonjena hiderany sy hanomezany voninahitra an'Andriamanitra zany rehefa malala zay ny voalohany hotsika hoe ny vavaka dia zao fanolora-tena fiantsoana ny tompo hitoetra ho am-po fanokafana ny varavara-po hitoetra ny tompo ary vokatra zay dia ataony atsipiriny izay mety ho ilain'ny soratra masina amin'ny fitondran-tena Jesosy angery avako malala raha ko atonga to'izao tontolo zao tsy nanorina rita na seremonie dikan'izany tsy hoe tsy ilainy zany fantany fa efa nisy raha teo zany tamin'ny andron'i Jesosy fa ny zavatra tsy nisy tamin'ny andron'i Jesosy ka tiana hananantsika dia ny fibebahana sy ny fampiatranoana ny tompo ao am-pontsika sisan'izay vokatra fa ny faharoa sady farany avako malala zay seho antediny tsotra masina ity dia ny fanaovantsika ho zava-dehibe mihitsy ny fanetretena misy atao hoe fanetretena aitraitra sy fivavahana fanetretena izay mitondra ho amin'ny fampahoriana tsisy heviny mihitsy ho Paoly raha ohatra ka raharahany ianao aza manandrana nyty aza manindry nyty aza manao tsisy heviny zany ho Paoly raha ohatra ka ao anatinao ihany ny fitsiriritana alefasaretsenao hoe enao mameny tenanao anao hoe za tsy andray an'ity za tsy kasika an'ity nefa ny ao am-ponao mitsiriritra n'le izy ihany dia mandà n'le izy ianao dia eo imaso ao nefa ny ao am-ponao te andray an'le zavatra te hikasika an'le zavatra dia zay le fiatsaram-bela tsy hoy tsika amin'ny famaritany Xavier Léon Dufour nanazava exégète katolika anankiray izy io zay isan'ny ataontsika hoe exégète katolika nalaza tamin'ny titonjato lehibe ray aman-dreny tamin'ny titonjato faharoapolo ake am'roapolo ity dia hoy ny teny Xavier Léon Dufour ny antsoina hoe metsara velatsy dia olona mandainga amin'ny fihetsempony ka ny olona izay manao zava-dehibe fotsiny ihany ny fomba mpivavahana dia mety handainga amin'ny fihetsempony izy mampandainga anao amin'ny fihetsemponao raha ohatra ka fihetsika fotsiny no anomponao an'Andriamanitra fa tsy amin'ny fo akory ohatra ataovy hoe za dia ifady ty ataovy asa tsy fantatro zava-pisotro mahamamo
dia avy eo ianao miteny tsy asiana zava-pisotro mahamamy mihitsy zany an'ity zavatra ity e zay ny fihetsika ho hitanao ao am-ponao anefany tianao ihany le zava-pisotro mahamamy tianao ihany le izy tsy foninao le izy fa noho ny fihetsika ivelana noho ny ena masolona dia manaiky an'izay ianao dia lasa metsara vela tsiry afako malala tsy midika koa zany hoe mandehana amin'ny fahafairana baranahana fa ny tiana tenena dia ny hoe dioviny fo e aza metsara vela tsy fa zao dioviny fo ry avako malala Andriamanitra tsy Andriamanitra tsy mampitondra zavatra tsy zakanao izy akory fantatr'Andriamanitra ge ny fihetsem-ponao e mivelatra io mban'ny lason'Andriamanitra tsy Andriamanitra tsy azonao andengana zany ny olona metinao azona andengana iasarana vela tsy fa Andriamanitra tsy azo andengana azay ny tiany Paoly tenenina manao hoe mandehana amin'ny fahatsorany mandehana amin'ny finoana ry avako malalo mitandrina azy sika Paoly eto tsy miteny hoe tsy ilaina ny fomba tsy ilaina ny fampitenenana hoe aza mandray aza manandrana fa zao zava-dehibe ny fahafahana ry avako zava-dehibe ny fahafahana dia aza mifampitsara azy aza mifanameloka aza mifampitsara amin'izay endrika ivelany tsy fiangonana ritualiste akory ny fiangonana misy antsika ry avako tsy formaliste akory ary tsy vonjena amin'ny alalana formalisme religieux akory tsika hoe ny fomba mpivavahana no aminjena antsika fitaovana ihany zany mety hivoatra manaraka ny toetrandro zany mety miova araka ny fitrangan-javatra zany fa ny tsy miova dia izao ry avako malala ary tokony fikiritsika mafy dia ny finoantsika an Jesosy Kristy tompo velona ary midika ny fihetsika maro samihafa ataontsika ao anatin'ny fomba mpivavahana dia mampitodika antsika amin'i Jesosy tsy mampitodika antsika amin'ny rafitra tsy mampitodika antsika amina olombelona tsy mampitodika antsika amin'ilay ratsy tsy mampitodika antsika amin'izao tontolo zao fa mampitodika antsika amin'ny Jesosy reriany matoa misy tenitenenina ao anaty fiangonana amin'ny anatin'ny liturjia matoa misy fomba atao dia zao ny dikany reny dia mampiorina antsika ao amin'i Jesosy ry avako malalo aza velesy tsaranao ary fa ataovy amin'ny fitiavana ny fanompoana ny tompo ary dioviny fonao empanatanterahana ny fanompoana ny tompo ny zava-dehibe dia zao ilay Jesosy Kristy tompo izay mpamonjy anao azonao atonina amin'ny fotoana rehetra tsy amin'ny fomba fa amin'ny finoana sy ny fitiavana ivavaka sika ry avako misaotranao zay Andriamanitra fa ny abidi-pianarana amin'ny lafiny ara-panahy dia efa nioaranay no ny haminy hatsaran'i Jesosy Kristy tompo ny fomba mpivavahana maro samihafa izay efa nampitainao taminay tao amin'ny fisoratra masiny testamenta taloha dia nahafataranay ny fahalebiazanao nahatakaranay ny fahamasinanao nahatakaranay ny mahainao anao Andriamanitra fa lehilahy lehibe amin'ny finoana kosa zahay rehefa mahatakatra ny herin'ny fahasoavanao ao amin'i Jesosy zanakao tompo Andriamanitra mitaky fanoloran-tena ianao mitaky fibebahana ianao mitaky fahamasinana ianao ary tsy topoina amin'ny fihetsik-olombelona tsy ny fiezahanay na ny fikelezanay nanay na ny fahatsaranay akory aza ny mahavaovonjy anay fa ny herin'ny fahasoavanao amin'i Jesosy zanakao reriany ampioreno amin'ny finoana ao amin'i Jesosy zay tompo mba ho marina ny finoanay ary aza velanao lany andro amin'ny fifampitsarana amin'ny endrika ivelany ara-panahy zahay fa ataovy miorina tsara amin'ny fitiavana sy ny fahatokinanao Jesosy ampioreno ny finoanay tompo iorinao amin'ny hazo fijalianao Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ahatserovanay fa olom-baovao zahay ary mpitondra zava-baovao aim-baovao fifalim-baovao ny filazantsara ao amin'ny fiarahamonina sy ny tokantrano misy anay misaotra Jesosy amen